Isika ni rafanefany zao roapolo taona iza Apocalipse.
20, taona faharoapolo rakorakabe. Amin'ny anarana Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, iny any tsy falatsy sy matsapa. Ho an'ny roapolo taona manaraka, dia misy voromailala roapolo reto entiky ny fanahy masina. Izuru fona amni
tondraky ny afatra fohy dia fohy satria efa lasa dia lasa ny fotoana antsika dia hanolotra hira iray zanaky vavy anarana mpaminany ny anarany Jérémie. A mighty prophet of God was he. He came preparing the way for Jesus and gave his life up so completely. Then one day he's taken to prison, and for this gospel he will lose his life. John said, "Oh Lord, are you the one, or is there someone else to come?" But Jesus only gave him this reply. He said, "Blessed is he who's not offended in me, who lays down his life for my will." And even though it's hard to understand the bigger picture in my plan, blessed is he who loves me still. Sorrow and some blessings just don't ever come, and there are many times that I'm tempted to ask why it don't seem the same for everyone. Then all it takes is just one word from heaven, and all doubt and frustration melts away. Oh, and then I am strong again and trusting in him. Every time I hear Jesus say to me, "Blessed is he who's not offended in me, who lays down his life for my will." And even though it's hard to understand the bigger picture in my plan, blessed is he who loves me still. Andriamantoa Henri Rabarjaka sotenan'ny filohan'ny Repoblika tonga eto. Andriamantoa Falina Sorzaka procureur général cour d'appel miaraka amin'ny vady. Isika manamboninahitra polisy, maramely, gendarme,
tsika tarika politika izay tonga eto tsika vahiny nasaina rehetra fianakaviana lahy sy vavy namana sy tapaka itsika fiangonana rehetra tompoky lahy sy tompoky vavy roapolo taona ny fiangonana apokalypsy kely de kely ny andohana ny rahantsika nahita tao hafa olona mirahalahy no nanomboana izany fampianarana izany hatemy roapolo taona solotena itsika no tonga eto eran'ny Madagasikara fa raha itsika rehetra dia tsisy toerana omby itsika ny loko fotsy ny loko manga no safiditsika marina tokoa fa ny loko fotsy manga dia tany amin'ny taona 12 sy 1000 nitsanganan'ny antoko GFFM Gideon fandresenany fantrana dia nisafidy ity loko fotsy sy manga ity satria ny manga mariky ny lanitra izay misy an'Andriamanitra, ny fotsy mariky ny fandresena ny fitiavana dia nisafidy izany itsika. Maniry koa raha maniry aho nivoaka malagasy ray manontolo mba iray saina ohatra antsika izao, amen. Mba iray fo ohatra antsika izao, amen. Mba iray fitiavana ohatra antsika izao, amen. Tsy fankahala, tsy fanapotika, tsy fanevateva, tsy fanivaiva, tsy hanao teny marary anafitoiny na anapotika ny fiainan'ny hafa, fa mba iray saina sy iray fo iray fitiavana. Ny fampitantana anarina ty firenentsika malagasy ity. Fa raha ny malagasy ray manontolo no ahitana zao firaisan-kina zao mino aho fa tsy ela dia tafavoaky ty firenentsika malagasy. Andriamatoa mpanolontsainan'ny manokany filoham-pirenena izay tonga eto misolotena n'Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Andriamatoa isany izay tompony andraikitra ambony amin'ny fitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena na sivila miaramila ry ray aman-dreny Adjay Pasteur Christian André Dieudonné sady filompanorona ny fikambanana sy ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany no filompanorona ny antoko politika Gideon fandresena ny fantrana eto Madagasikara. Ho antsika rehetra vahoaka marobe loloavina tampololoha tafavory eto avy amin'ny lakolafin'ny Valonosy, avy any Adilambato, avy any France, avy any La Réunion, amin'ny tany rehetra izay misy ny fikambanana sy ny atokontsika tompoky lahy sy tompoky vavy. Ny volan-teny dia ny fanolorana ny voninahitra sy ny aja ary ny fisaorana sy ny fankasitrahana ho an'ny Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao. Hiara-mankalaza ny faha-20 taona ny fijoroan'ny fiangonana Apokalypsy eto Madagasikara. Miaraba antsika mianakavy tompoko, miaraba any Apokalypsy tratra izao 20 taona miezongezona izao. Ary anisany tena natalanjona indrindra manay izy tsy zatra mahiaraka amintsika isan'andro dia ny fahitana ny fahamafisan'ny finoanareo manaja tompoko. Ary nahatonga izany dia fantatray fa ny fahaizanareo miray iny, ny firaisan-kina. Hitanay teto koa izany androany tompoko lasy tompoko vavy.
feno lasany anay ayayayayay roapolo taona zao ny fiangonanay diary fety ilanonane arabaina tratrina saramanitra alleluia hosana no asandraptray mifety fifaliana ny tsirairay mivoky salama ny fosiny fanay tsy ho diso anjarana izao na ianao mba efa tafita iala ero ialao fiangonany famarinane voataraka famasinane kovoko ny fitahiny feny firaisakiny arabainy anao ny fiangonanay roapolo taona dao iary fety ilanonana roapolo taona arabainy anao ny fiangonanay roapolo taona dao iary fety iary ilanonana roapolo taona Setani maf yadi ni sarute ta favor ubandese isara nani rai malakiza hallelujah wasan hallelujah ba izinu nyalu lala na fiangonana hallelujah wasan hallelujah fiangonana famarinane voataraka famasinane kovoko ny fitahiny feny firaisakiny arabainy anao ny fiangonana